Salama daholo tsika e. Aty Ambody Rafia zany misy anay zay vady amin'izao fotoana izao. Io sera. Afaka angalana sary ve ry? Afaka. Manontany moa izy hoe afaka angalana sary ve ary amin'le aizy ty ry amin'le io hitatsika tsara amin'ny sary io souvenir be izy io atao mahita azy io hitatsika tsara io ohatran'ny zavatra kely maniry zany izy mba haka sary eny. Mahafinaritra ny aty Ambody Rafia aty tsika ny ampitan-dranomasina any dia manana plazy mahafinaritra fa aty Madagasikara koa tsy ambaka an'izany. Zao ny ranomasina tony dia tony ary tena mahafinaritra mirivodrivotra, tena sady mafana no mandrivondrivotra, mba afaka hoe mahazo fahasalamana tanteraka zany ho an'ny olona asmatika, ho an'ny olona sepotsepotra, ho an'ny olona sarotra resaka poumon zany dia aty ny tena mety ahafahan'izy ireo mba mahazo fahasalamana tsara. Mirary soa antsika rehetra. Aty moa zany tena fangalan'ny olona alga, zay no mahatonga an'le anarana mihitsy vao miditra ary amin'ny misy vavahady, misy vatra friperie zay ry dia misy vavahady kely zay eo dia misy orinasa zay eo dia hoe nature algue zany no anaran'ilay orinasa zay mpaka algue. Dia any amin'ny société ihany koa moa zany makatrondro fa aty juste hoe mbalady jerijery tanàna no tena moa zany vahiny dia ohatran'ny hoe jerijeren'ny olona ihany hoe avy any Antananarivo reny mbola vao sambasambany dia ho an'ny vahiny tompon-tany moa dia efa ho an'ny tompon-tany ho an'ny vahiny moa zany dia mitsiditsidika ho an'ny tompon-tany dia efa tsy zavatra mahagaga azy intsony ny ranomasina sy ny alga sy ny verdure sy ny ataontsika hoe bord de la mer mahafinaritra be. Dia zay fa dia rehefa avy eo indray